Nateraka fivoriana kosa ny avy eo anivon'ny collectif de vidéo club de Madagascar tamin'ity androany ity manoloana ny taratasy fampahafantarana izay navoakan'ny ministera mampiato ny fahazondalana amin'ny fampanofana sarimihetsika. Mba tsy hiparitahan'ny osika dia nisy ny noty ministeriela izay nivoaka mandrala ny fanohizana ny fampanofana horonan-tsary eny amin'ireny karazana orinasa madinika mampanofa horonan-tsary isan-karazany na ny vidéo club ireny. Manoloan'izay indrindra dia nivory ny fivondronan'ireo vidéo club eto Madagascar ary nilaza fa isy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera ny kolotsaina satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny io noty izay nivoaka io. Miaraka ny volo izay dia nasafainan'izareo le noty moa zany dia nasavainan'ireo ny antony najanonana ny fanomezana alalana satria misy tsy mifanaraka intsony amin'ny lalàna mipetraka ankehitriny io fangalana ny fanomezana autorisation amin'ny omda io fa tsy maintsy mbola misy lalàna tsy maintsy mbola iarahana ambolavola mba hifanaraka amin'ny toetrandro dia tapaka teto moa zany fa iara-iasa akaiky dia akaiky ny ministera sy ny collectif ny vidéo club de Madagascar ny collectif de vidéo club de Madagascar zany dia anangana birao izay mandrindra ny asany zareo amin'izany fampanofana ny vidéo izany dia mipetraka koa ny fiara-miasa eo amin'ny brigade anti-piratage sy ny collectif nanolo tanana moa zany zareo anampy hisambotra an'ireo piraty izay ireo œuvre ataon'ny artiste malagasy manerana ny nosy. Ankoatr'izay dia niantso ireo vidéo club sasantsasany izay mbola tsy mpikambana ao anatin'ity fivondronana ity ihany koa ireo tompon'andraikitra. Marihana fa mbola latsaky ny zato ireo mpikambana ao amin'ity fivondronan'ny vidéo club eto Madagasikara ity amin'izao. Ny collectif de vidéothèque de Madagascar moa zany dia anangana ny biraoany ka mba ho famorana ny asantsika zany amin'ireo vidéo club rehetrarehetra izay mbola tsy napafantatra ny fisiny amin'ny collectif dia manasan'izy ireo anantona ny collectif zany na iantso anay. Efa misy moa ny laharana taribia ahafahana mifandray ny 34 01 192 59 34 01 192 59 marihana fa ny collectif zany dia iara-iasa akaiky amin'ny ministera ka fitohizan'ny asa ataonareo dia tsaratsara zany miara mifondrona ao anatin'ilay collectif daholo ny vidéo club rehetrarehetra misy eto Madagasikara. Mbola anohiatrany ny asa fampanofana ny horonan-tsary moa ireo vidéo club raha tokony hitsahatra izany ny voalohan'ny volana janoary 2024.